faly mpampiarahaba taona tokoa isika mianakavy araky ny naverimberiko hatramin'ny fanaovam-beloman'ny taona sy amin'izao taona vaovao zao dia taona kristianina io satria anisanany hoe 7 taona zay mitonga teto anivontsika olombelona ny zanak'Andriamanitra mibaiky ny lalam-piainantsika lazatsika fa lalana sy fahamarinana ary fiainana ka na inona zavatra diavisika mandritra ny taona iny dia mampiratisoa hatrany isika raha ny eto amin'ny katedraly manokana dia hoe mankalaza ny 50 taona ny voalohan'ilay trano isika satria ny katedraly taloha moa ravan'ny cyclone dia nanorina ny katedraly ankehitriny tia i Monseigneur Alphonse Marie Fresnel ary dia tsy mba izy koa no mitondra tato amin'ity katedraly izay naorina ity fa ilay nisolo azy dia i Monseigneur Pierre Zevako ary dia izay satria tany Fianaratsoa izy nodimandry tamin'ny taona 1724 dia saika nalevina tany dia tena finanaiky izany isika fa ela nanompoan'ity diosèse ity izy dia ato amin'ity katedraly ity ihany koa no nanitria ny vatana mangatsiakany ka izany rehetra izany no tsarovantsika amin'ity taona 722 ity ka dia fiara-dalana amintsika hatrany anian'ny tompo na anatin'ny hafaliana na anatin'ny manahirana rary soa ho antsika